Nanao fanadiovana faobe tetsy Isotry sy Manodidina ny alatsinainy 7 oktobra 2024 ny komuna Antananarivo renivohitra sy ny vehivavy Dorcas eo anivon'ny FJKM miaraka amin'ireo vehivavy izay efa nitoriana ny filazantsara teny Isotry izay notarian'ny mpitandrina Tsimza Fidina. Nanomboka tamin'ny fitora maraina ny fidinana nanaovana ny fanadiovana teny an-toerana. Hita teny daholo ny mpanadio teo anivon'ny boribory tany voalohany rehetra sy ireo avy eo amin'ny BMH ary ny sampandrarahan'ny sosialy avy ato amin'ny komuna Antananarivo renivohitra miampy ireo vehivavy 70 izay avy eo amin'ny Dorcas. Rehefa vita ny fanadiovana dia natao ny famendrahana ranom-panafody izay nataon'ny BMH. Toy izao indrindra ny fanazavana nentin'ny mpitandrina Tsimza Fidina. Voalohany aloha vehivavy ireo natsonana dureo misy vehivavy Dorcas avy amin'ny fiangonana FJKM dia misy ihany koa ireo vehivavy izay efa nitoriana filazantsara tetỳ amin'ny faritra Isotry sy Manodidina. Dia ny antony voalohany indrindra mahatsiaro manana andraikitra ary efa nanantanana an'ireo vehivavy ireo isaky ny ampianarana azy ny tokony hanadio tsy tamin'izao andro nisy ny pesta izao ihany fa efa hatramin'ny ela mihitsiny dia tonga ny fotoana izay tsy hoe atao vonjy-davanandro ity zavatra ity fa ho ataonay mihitsiny tena ho fiainana mihitsiny satria ny zava-dehibe aloha izany dia nampiainan'ilay olona hoe mila madio ny ao anatinao dia rehefa madio ny ao anatinao dia asehonao any ivelany izany dia asehony any amin'ny fiarahamonina. Dia firy nisany izany izao kelikely? Nisy mpiasan'ny komuna izany manampy eto ihany koa fa anisan'ireo vehivavy izay tonga eto izany hatreto dia ho manodidina ny 7 eo. Misy afaka eo ny vehivavy Dorcas hafa? Ia, amin'ny afatra amin'ny vehivavy Dorcas hafa ity moa izany ny fanombohana fotsiny androany satria hitantsika tsara hoe fa mianaka ilay aretina pesta dia mila diovina ny tanàna fa tsy amin'izao ihany tsika ny tokony hanadio tanàna fa ho raisitsika karazana lakolosy fotsiny ity nanairana fa fiainantsika manontolo mihitsy tena tokony madio dia manomboka amin'ny olona tsiraray avy ary rehefa hanadio dia hatrany amin'ny toe-tsaina ny toe-panahy ny fitondran-teny any aminao mihitsy ny aloha ny dio voalohany fa rehefa madio ny ao anatinao dia izay ao anatinao ihany ngeny avoakanao ety ivelany.